Filomarika Ravalomanana miantso ny malagasy mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy folo tapitrisany efa voasoratra hatreto. Fitsaboana nentim-paharazana manenjana ny ministera miala tsotale jeneraly ny fitirama izy amin'ina Rafany Mezatsoa. Alatsinainy fafito amby roapolo ny volana febroary taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana tompoko lasy sy tompoko vavy no iara-bakanao indray amin'ity fiandohany herinandro ity. Tonga soanao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Notanterahana ny sabotsy lasa teo ny fiamparabana natratra ny taona vaovao 2024 ho an'ny tima tao Ambatondrazaka vahoaka marobe no tonga niatrika izany tany antoerana nazava ny afatra nataon'ny Filomarika Ravalomanana ho azy ireo dia ny fanarahamaso sy ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana fanadihadiana nataon'ny Germain Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Nampiseho ny fahavononany hiatrika ny raram-pirenena ny mpikatroka tima teto Ambatondrazaka ny farany herinandro teo. Vahoaka maro tahaka izao no niandro ny toromarika avy amin'ny Filomarika Ravalomanana. Nitarika ny fotoam-piarabana ity ny pro-politika izay notariny ny sekretera jeneraly antoko. Nazava ny afatra avy amin'ny Filomarika Ravalomanana ho an'ireo mpikatroka ny amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ity taona ity tamin'ny antso mivantana izay nataony. Tsy maintsy miesika tsara zao ianareo mandeha manentana ny olona misoratra anarana any amin'ny fokotany satria ny ianareo any mbola vo 74% fotsiny 74% fotsiny misy amin'olona misoratra anarana any amin'ny fokotany ho mila apakatsika ambony zany ho 99 etan zany ny olona mandeha misoratra anarana zay ny isanarisa amin'ny olana aty ka dia miantso anareo manao azay. Izao koa ianareo zavela lehibolebo ny sasany na manjary abediny ny sasany tsy maintsy ataonareo zay fomba azahoantsika ny namana mba hiasa iaraka amintsika satria tsy vitatsika rery io tsy maintsy miasa miaraka tsika zay ny fahombiazana dia samy manao an'izay toromarika zay hoe tsy maintsy manentana ny namana miala mandeha misoratra anarana ny fokotany tsy maintsy miasa miaraka mba hijery fianara-masa ny lisitry mifidy. Zay nareo koa matikisa dada fa dada anao anak'izay azo atao mba mirina an'ireny fianareo any. Isan'ny faritra anazy tombony manokana nandritra ny fitondrany Filomarika Ravalomanana ny faritra loatra izay tsy mety adin'ireo mponina ao antoerana hatramin'izao. Ankehitriny mbola nampiseho ny fanantenany amin'ny fiarena ny fiainan'izy ireo izany indray ny mponina tao Ambatondrazaka ka tonga ny ara-pala tamin'ny fampiarabanana tratrany taona sy nandray ny toromarika avy amin'ny Filomarika Ravalomanana mba hitondra fandresena ho an'ity taona 2024 ity. Ity taona 2024 ity no amiratra ny hoavin'ny malagasy mandritra ny 5 taona manaraka indray hoy ny sekretera jeneraly ny antokotika Madagasikara tao Ambatondrazaka ny farany herinandro teo no mafisy ny famitaky firaisan-kina ny asamiandry ho an'ny mpikatroka tima sy ny vahoaka malagasy amin'ny fanarenana izao firenena miaina anatin'ny fahatrana lalina izao. Mbola Germain Menjanahary sy Andry Rakotomalala hatrany. Tampifidianana ity taona ity ahafahany malagasy misafidy izay olona heveriny fa afaka hanala ny firenena ao anatin'izao fahantrana lalina izao hoy ny sekretera jeneraly ny antokotima Marina Randriamasinoro nandritra ny lanonana fampiarabanana tratrany taona teto Ambatondrazaka. Manana adidy-goavana amin'izany olom-pirenena ka hijoro mandrakariva ary anatanteraka ny zosy ny andraikiny. Ny taona nefa ny vaovao fa ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia mbola tsisy fahatsarany ho vaovao fa vao may miaratsy hatrany. Manana didy sika rehetra amin'ny hoaviny ity firenena ity. Fotoana izao tsy maintsy andraisantsika andraikitra amin'ny fanalana ny vahoaka malagasy amin'ny filalaovana ny fiainam-pirenena izay miteraka fahantrana ny vahoaka malagasy zao. Tsy ondalana iray lehibe ho an'ny firenena ity taona 2024 ity satria ity dia taom-pifidianana hifidianantsika indray izay filoham-pirenena hitondra ny vahoaka malagasy ny firenena mandritra 5 taona manaraka. Miankina amin'ity taona ity no ahafahantsika misafidy
izay filoha mahay mahalala mahavita manavitra ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahasaranana ranony izao. Manana tombontsika ary manana fahatenana satria eo teo ny tenin'ny filora valomanana mbola manana azy tsika kehitriny izay milaza fa voniny atsy amela ireny ny vahoaka malagasy. Ary ny teny izy fa ny amin'ny sisa iainany dia atokany hampona ny firenena. Noho izany dia eto zay amin'ny alalan'ny bureau politika miantso atsika rehetra aloha tsy hanatakandro andao iroso andao irahintsika hanatanteraka ny asa zay tokony ho tanterahantsika. Tsy misy azo atao anefa raha tsy misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ny olo-pirenena. Io ihany no antoka ahafahana manatratra ny tanjony ho ihany ny fanazavana. Raha tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana tsisy ninona azo atao ka etany ny namana, etany ny fianakaviana, etany ny isan-tokantrano isoratra anarana ao anatin'izay lisam-pifidianana zany. Aleoko sika ho maina atomboky tsika androany ihany koa ny fahamailona satria ndraty tsy kely lalana. Noho izany efa fantatra raha ny fahavononanareo zao araky ny tenenina teto Ambatondrazaka ihany koa ny député atsika teto ny laza fa raha atao androany dia androany ny fifidianana tsy matahotra an'izany tsika fa iza ny lany nefa ndraty tsy kely lalana. Ka noho izany dia mila mailo sika aleoko sika tsy alaiky lemenana amin'ny zavatra tsy fanarahan-dalàna rehetra mety isehotra amin'ny firenena faoko sika. Eo anatrehan'izany miantso ho an'ny firaisan-kinany rehetra ny antoko-timo amin'izay dingana lehibe izany mitaky asa ihany koa izany raha ny fanazavana. Aoko sika irahina fa zay ihany no antoka atratrarantsika amin'ny tanjony. Aoko sika hiasa ary tena hiasa mifoa amin'ny firaisan-kiny satria raha tena mirahintsika na fahavalontsika ra atahotratsika manana filona manana faratenana fa ho tao-panafahana ho an'ny vahoaka malagasy soatsika rehetra titona 2024 tia. Mazava ny toromarika dia ny fanentanana ny olo-pirenena iditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny fahatongavana maro tahaka izao dia fanehoana sahady ny fahavononan'ny mponina Ambatondrazaka anangana firenena vanony. Ny tonga miaraka raha teo ny fanombohany fa ny miasa miaraka ny fahombiazana. Ny fantoka tanteraka tamin'ny fanentanana ireo mpikatroka ho vonina hiatrika ny fifidianana ho avy izao ny solombavambahoaka lanta minarany antoko-tiky Madagasikara atao amin'ny distrika Ambatondrazaka ny solombavambahoaka Fidèle Razarapierre. Io no votoatin'ny kabary nataony tamin'ny fifampy-arabana natratra ny taona atao Ambatondrazaka ny farany herinandro lasa teo atrany. Mila miray inona sy manaraka ny toromarika avy amin'ny filomarika ravalomanana isika ho hiatrany ny fanazavana mbola angom-baovao ny Germain Menjanary asi andrisa kotomanala atrany. Raha hitapitrisa mahery ny anarana amin'ny velombelona tao anatin'ny lisam-pifidianana ny taona 2024 teo ka nanomezana kara-panondro ifidianana ireo olona tsy ampy-taona. Tsy hita taratra ny tena fahanadiovana nataon'ny génie mahakasika ny lisam-pifidianana. Zo omeny lalàna ny miditra ao anatin'ny lisam-pifidianana saingy mitaky andraikitra avy amin'ny tsirairay izany hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko-timo. Zo omeny lalàna atsika ny soratra agnarana agnatin'ny lisam-pifidianana fa izany tsy tongatonga ho azy fa mitaky andraikitra avy misy ambatan'ologno ny misoratra agnarana agny satria malaza amin'ny andro vaizy reo fa mahay mangalitra zay ny olo aby re kinina raha apetrako zao aza magneky limen'olo saigna amin'izany ataovy karaha olo mandragno anare nde maki tragnonare ny koragna handeha ndraiky olo ivolagna nde vakiko tragnonare marenka le habagnabagnanare ny tamiagna lasa mbo ambilagny ny raha koa fa misy olo mandraho andeha hangalatra ataovy mafy ny tamiagna asevrako bilagny beky izy manokatra igny regninao avakenao magnano kokambo amin'olo jiaby hanambotry ny ampangalatra zay doko mahavolagna raha maro dikan'izany mila magnano andromaso atsika fa nahangalatra magnano akory olo reo atsika efa nivonogno. Miomana amin'ny fifidianana indray ny firenena ankehitriny betsaka sady ny endrika tsy fahanaran-dalàna maro mitranga eto amin'ny firenena. Nanamafy ny filohan'ny komitima ao Ambatondrazaka fa misy ny zavatra mampiaia maro mitranga any an-toerana amin'izao fotoana izao. Vonazo vaovao tany Moranko Ambatanambia fa misy olona avy Antananarivo vice printer manangona ny anaran'ny olona lehibe ary ny anaran'ny olona efa maty atao inona ampiasao fotoana zala alaoviny sary afatsika miady tsy matahotra indray tsika rehefa manana marina. Fotoana anehoantsika ny tena firaisan-kina araky ny fitezana napetraka ny filomarika ravalomanana ity taona ity hoy kosa ny solombavambahoaka Fidèle Razarapierre.
tokony nivalony niaraka tamin'ny taona 2024 lasa indy ny disadisa sy ny lonolono ho an'ny mpikatoka rehetra. Ny tima de misy miteny fanao miady ny rakototsira be ka androany tsofoko rany eto amin'ty tany masina ty zay havana atsakany tana zay havana tsy manana olo amin'izaniza na manenjika na tsy manenjika apetraka amin'ny 2022 lasa faty an'iny ny tsy fakazahoan-kevitra zany apetraka zany na iza ka hoe za timma ozy ka rehefa timma de tsy manao an'izany zany tsika eto fa mila mifakahazo de tsofina rano zay havana manomboka any a miavana atsika fa zao ko misy foana ny volo manorandrana ka zay mbola tapa-kevitra ndraiky hoe za mbola iaby tsofoko rano koa izy voaka ny vavahady io a edifo zay difanao any ka tsy havana ka de efa manomboka eo de efa ataovy mihitsy fahaizanao fa zany fantatro manomboka eto zany za tsy manana lonolony amin'izaniza miavana any ana fa raha le miadiny anao oety voaka ny vavahady io fa efa ho tapitra ny andreo manakaiky ny farany de mandrovitsy izy de ny zavatra mba hainy de ny mampiady atsika samitsika atreto nareo mbola sy naheny mivavako nandre mandeha nanaratsy andreo mbola tsisy zay manana zany alefaso. Nampahafantarana ny mpikatroka tima teto Ambatondrazaka ihany koa tamin'ity fampiarabanana tratrany taona vaovao ity ny fiomanany reg tima aloatra amin'ny congrès paritra izay ho tanterainy amin'ny volana May ho avy izao. Io amin'izay lafimba vaovao politika izay hatrany efa ao anatin'ny famondrona kely tanteraka ny vovonan'ny mpanohitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao vondrona politika maro no efa nitambatra ary mbola isy ny anatevin-darana ho ny filoha-hevitry ny RMDM Edouard Tsarame androany zava-dehibe ary tena ilaina ny firaisan-kina ny hery velona eto amin'ny firenena ho hatrany ity mpanao politika ity mba ahafahana manala any Madagasikara ao anatin'izao fantranana lalina izao amin'ny alala ny fifidianana madio mangarara ary eken'ny rehetra njavandre maefa tokara marla tsy ho ela dia ho aseho amin'ny vahoaka malagasy ny fivondronan'ireo antoko-panohitra sy ny vovonana maro manohitra izao fitondrana izao ho ny mpitondra teny ny RMDM ny pastory Edouard Tsarame akoatra ireo antoko politika sy vovonana efa mandrafitra ny RMDM hatramin'izay dia mbola misokatra ho an'ny rehetra ny antso izay nataony ny Filomark Karavalomanana ho amin'ny firaisan-kina sy ny famondrona-kery ho ny fanazavany. Ny vondrona politika efa mivondrona ao dia vondrona politika dimy ary tsy ho ela dia fa misy vondrona politika anankiroa hafa indray izay vao nitsangana ho raisina amin'ny vovonana io. Ny vondrona politika efa eo zany ny RMDM izay raha aman-dreny mitarika ny vondrona rehetra. Ny faharoa ny panorama izay koa mivondrona ao anatin'ilay vondrona mivondrona anatin'ilay izy. Ny fahatelo ny finy. Ny fahaefatra ny vondrona politika hafa maray na ny VPACM ary ny fahadimy ny HSPM. Zao dia ireo namatsika ao amin'ny chelera dia hiditra anatin'ilay vovonana dia ho raisitsika koa zany ny vondrona hafa zay mbola ho antsona ny rehetra zay mbola tiaraka tivondrona hieritreritra tanindrazana zany antsona ny rehetra. Foto-kevitra no iraisana fa mbola tsy misy akory ny kandida eritreretana ho alatsaka ao anatin'ity vovonan'ny mpanohitra ity ho ihany ny pastory Edouard Tsarame. Aleo dia ny mbola ety am-boalohany dia azavainay fa mbola tsy miresaka kandida izahay fa miresaka foto-kevitra. Ny vondronanay rehetrarehetra reo dia foto-kevitra fa rehefa avy koa ny fotoanany kandidatira dia mieritreritra zay hoe iza amin'ny kandida rehetra dia sasany mamoaka kandida daholo ny rehetra hoe iza daholo mety manana kandida hoentitsika mankafaifana. Zava-dehibe ary tena ilaina ny firaisan-kina ny hery velona eto amin'ny firenena hoy izy mba ahafahana manala ny Madagasikara ao anatin'izao fahantrana izao amin'ny alalan'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Zava-dehibe anankitelo zany tokony jerentsika. Ny voalohany dia hoe malagasy ny tompony fahefana eto amin'ity firenentsika ity ka izay ny tokony hamondronatsika ny herintsika hieritrereta ny malagasy rehetra ny fanarenana ny firenena satria izy tompony fahefana na amin'ny fifidianana
na amin'ny fanentanana na amin'ny zavatra rehetra ny madivoaka malagasy ny tompony le fahefanana. Ny faharoa ahoana ny fomba ahazotsika mametraka le fahefana mba hiteraka tombotsoa ny raha mbola mizarazara tsika zany ka na mahazo fahefana dia tsy hiteraka tombotsoa ny vahoaka zany zay, fa raha misy firaisankina io misy fahefana dia zay miteraka tombotsoa an'le vahoaka zay tompony le fahefana nametraka antsika le fahefana. Ny fahatelo dia tsy hanina na zany hoe fifidianana madio mangarahara zany tsika raha tsy misy fivondronana, firaisankina, fifankatiavana, fifandresen-dahatra. Ratsaivina ny antsony hery rehetra ivondrona ny filomarin-karavalomanana ny asabotsy lasa teo. Tsy vitan'olo tokana ny fanarenana ny firenena hoy izy fa ilaina ny fijoroany tsirairay manomboka amin'ny vahoaka eny fotony hatramin'ny hery misy eto Madagasikara. Fahafitavan-tseza sy fahefana no azo andikana ireny kabary nataon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena mitaky ny hanomezana azy ny toeran'ny praiminisitra sy eny Tsimbazaza any zanaky Fianaratsoa ho tambiny fifidianana indray. Ny filoha Amperinasa fitadiavan-tseza no mamaika ny mpanaradia ny fitondrana ara-joelona ka tsy magaga raha mihamanitra hatrany ny malagasy. Onjalalany aranavimanana sy tahirinena. Katsikatsi politika no ataon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena Christine Razanamasoa amin'ny fanaovana kabary mitaky ny hanomezana ny toeran'ny praiminisitra sy ny Tsimbazaza ho an'ny zanaky Fianaratsoa ho tambiny ny vatomena ny filoham-pirenena ao amin'ny fifidianana. Ny kabary nataony izay nokiany mpikambana sasany ao anatin'ny fizafafi na ny fikambana ny zanaky ny faritany Fianaratsoa. Tsy ny fampiarana sy tsy ny fanarana ny kabary nataon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena hoy Paraina Auguste izay samy mpikambana ao anatin'ny fizafafi ihany. Fitadiavan-tseza manahirana ireo mpanaradian'ny fitondrana amin'izao fotoana mahasahirana amin'ny vahoaka izao. Izy raha mieritreritra hoe manana hery, anana fangatahana ohatran'izany. Anefa aloha le chantage le fampiresahana hoe zay manana olona fa zay meo anay ny prime ministre, meo anay ny assemblée nationale, faravakely ministre folony avy aty aminay. Fomba zareo zany stratégistes discours politique daholo zany fa ny zavatra isy aloha any dia tsy nanome vahaolana ny firenentsika mihitsy, firenena faran'izay mahatra foana ny firenentsika, vahoaka mihitsy no sahirana. Eo moa ny tena ntsika vahoaka menimenina moa eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny 20 isanjato eo fa le 20 isanjato ange tadidio tsara fa le any ambanivohitra tsy miteny izy efa zatran'le fahantrana efa niaina foana le fahantrana rehetrarehetra. Mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra tenenina ataon'ity fitondrana Andry Rajoelina ity potika ny firenena ary tsy mahagaga raha miamahantra hatrany Madagasikara. Fa lasa oeraoera fotsiny hoe ndao anangana zavatra manara-penitra. Ny école nefa tamin'ny 1968 no mitsangana terrain de sport na hôpital vao nitsangana tamin'ny herintaona ny ravan'ny cyclone nefa ny firenena efa raha malala fa cyclonique tsika isa-taona tsy maintsy misy ny zavatra zany. Dikan'izany zany ajanony le resaka veravera fa apetrao marina le tena hoe firenena manana amin'ny maha izy azy matianina satria tsy fisiany le fanofanana tsy famezana asina an'ireo mpampianatra sy professeur rehetrarehetra eo ny fisiany le zavatra rehetra sady dio fa manapotika an'le firenentsika. Tsy vao ny filohan'ny anteny meram-pirenena ihany no mampiseho fitiavan-tseza sy fahefana tahaka izao eo amin'ireo samy mpanaradian'ny fitondrana. Anisan'ny fanampiseho izany ihany koa ny ady eo amin'ny gouvernoura ny faritra Boendy ny général Lilson de René sy ny sekretera-panjakana miadidiny Zandarmaria-pirenena ny général Serge Gelé ary ny mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena ny général Richard Ravalomanana. Andraikitry ny olom-pirenena ny fikambanana tsy miankina ny firaisamoam-pirenena ary ny antoko politika ny manentana ny olona isoratra anarana anatin'le fifidianana. Tokony tsy ho sakatsakarana ireo rehetra manao izany fanentanana izany ahafahana manatratra ny tanjona napetraka amin'ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana. Manodidina ny 10 tapitrisa hatreto ny mpifidy efa voasoratra anarana raha ny antotanisa navoaka ny seny. Fanididina mbola nataony Onjalalana Aranavimanana sy Tahirinena hatrany. Samy mahatsapa mahazava-dehibe ny fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Tokony samy hanao izany avokoa ny olom-pirenena rehetra feno 12 taona ny miakatra ahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana ary koa ahafahana manara-maso izany. Mbola manatra amin'ny faran'ny volana May ho avy izao moa ireo mbola tsy navita izay fisoratana anarana izay. Eny tompoko fa nisoratra anarana tamin'ireny le isa-tokantrano tetezin'le iny teo le asan'zareny. Tanana zantsika vahoaka rehetra amin'ity fifidianana ity mba hisoratra anarana anatina ireo poropotin-tany izay misy antsika tsirairay avy
anamarina ny anarantsika hoe tsika be efa voasoratra ao anatin'ny lisitra mpividy amin'ity fividianana ity. Efa soratra tany anatin'ny lisitra mpividianana mihitsy, indrindra tsy amin'izao alohan'ny fividianana zao tsy maintsy ararotina manatanteraka an'io adido anao amin'ny tanindrazana izy io fa tsy anao irery ihany, ary manana zo anoratra daholo ny sambatan'olona feno taona. Manaraka izany ny tena koa dia efa manentana hatrany hatrany ny rehetra zany mba samy mahinara-maso ny any amin'ny lisitra ny any amin'ny fokotany, satria saotareo dia izay indray lohana hirana amin'ny fividianana mba tsy isian'ny fanenenana rehefa fehizany. Manentana ny olona rehetra izay mbola tsy ao anaty lisitra fividianana mba anoratra anarana any amin'ny anatona ny fokotany, satria zava-dehibe tokoa izy ireny mba ahafantarana antsika hoe pirenena asika dia tanantsika zany anoratra anarany ho an'izay olona feno 18 ans, ho an'izay olona mbola vonona hoe hifidy anio safidy zany. Manodidina 10 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana hatreto raha ny antontanisana avoaka ny seni. 10 tapitrisa mahery nefa mpifidy ny vinavinaina ho voasoratra anarana. Tsy ampy ny fanentanana ny olom-pirenena anao izay fisoratana anarana izay ho an'ireo distrika any ambanivohitra izay ahitana taha ambany indrindra. Antony maro mahatonga ny olona alaina hisoratra anarana anaty lisitra mpividianana, ka anisan'izany tsy fampin'ny serasera eo amin'ny seni sy ny avy eo anivon'ny fokotany ary ny olom-pirenena. Misy ireo distrika arahana maso zany no milaza fa tsy ho tratra mihitsy ilay tanjona napetraka ny seni, satria moa zany azahoana n'ilay 13 tapitrisa iny dia misy isatratrariny distrika tsirairay avy. Izany hoe ny amin'ireo distrika ireo zany ireo olona tokony efa hisoratra anarana dia efa voaentana ka efa nisoratra anarana, fa misy indray ny distrika tsy mbola hoe misy olona tokony hisoratra anarana fa somary malaina ny olona. Anisan'ny anton'izay moa raha ny voaresaky ny mpanara-maso dia le hoe ny tsy fahampian'ny fanentanana eo anankiray misy ihany koa eo le hoe fandaminana eny fotony, satria tamin'ny voalohany nisy an'le hoe niandry fotsiny tany an-trano le olona dia nefa ohatrany hoe tsy mifanena zany ny mpifidy sy ny mpanisa mpifidy. Dia le rehefa mandeha amin'ny fokotany koa misy koa ireo toerana mitarahina hoe tsy misokatra ny birao-pokotany. Maro ny fanatsarana tokony atao, anisan'izany eo amin'ny lafin'ny fanentanana, adidin'ny olom-pirenena, ny fikambanana, ny firaisamonim-pirenena ary indrindra ny antoko politika no manao izay fanentanana izay. Mila hatsaraina zany araka ny efa niteneniko teo dia le voalohany ilay hoe tsy fahampian'ny fanentanana, izay zany anankiray. Ny faharoa misy ihany koa fanatsarana avy amin'ny seni, satria nahita zany tsika zao hoe teo aloha dia misy filazana fa hoe 30 volana janoary no fara fisoratana anarana, dia rehefa avy eo indray mbola nisy koa mbola mitohy iny. Dia iny zany mila fanatsarana koa amin'ny seni fanaovana izay serasera izay anatsarana ny ino moa ty atonga ny olom-pirenena afaka mandray ny andraikitra tandrify anazy. Tsaraina ihany koa ny fahafahan'ireo fikambanana na ny antoko politika ahafahany manentana an'ireo olom-pirenena zany hisoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Tsy tokony hisaraka izany fanakatsakana natao amin'ireo manao izay fanentanana amin'ny fisoratana anarana anaty lisitra mpifidianana izay. Ho sarotra ny hatratra ny tanjona napetraka raha tsy misy ny fiaramientana amin'izay fanaovana ny fanentanana izay. Fatoetsanan'olo vaina tamin'ny mpanonga-panjakana ny taona 2024 no mahatonga ny fiarahamonina mifamono tsy fandriam-pahalemana manenika any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny mpitandro filaminana lasa tao fampirorona ny vahoaka André Toromarika ny asandalo sy ny vonolona nefa tsy mitsahatra mitombo isanandro. Andeha rofitin'ny Yavitra Sonabe sy Mateo Premsi amintsika ny fandarana miara-manonja androany. Lasa fanaovana raha-matahora amin'ny vahoaka malagasy tokony harovana ny mpitandro ny filaminana. Tsy manao ny andraikiny amin'ny mahatandroka aro ny vozona intsony fa mandray baiko politika sisa. Nitondra sosokevitra ny amin'ny tokony hanomezana malalaka ny antokotiky Madagasikara anentana sy amory olona ny solombavim-bahoaka voafidy tao Avaradrano. Satria rehefa tena hita ny zavatra misy amin'ny resaka fanakatsakanana indrindrandrindra ireo mpitandro filaminana izay tena hoe nieritreretiny tena hoe tandroka hiaro vozona indrindrandrindra ihany koa hiaro vahoaka sy fananany rahantsika mahafantatra amin'izao ny hoe tsy fandriam-pahalemana
raha mahafantatra ihany ko ny atao hoe tena asanjolasy ny atao hoe famakina trano itseroa ny resaka dahalo a de nefa reny mpitandro filaminany reny tokony anao zay asa nametrahany vahoaka anazy zay a kanefa varina miandro manina moa varina miandro ny vahoaka zay hoe manao fiarabanatratro ny taona sy manao barazy etseroa de za tena manetana mihitsy ny ministre ny communication eto hoe maninona raha mba averina raha ny amin'ny kalaty sady a ny MBS a de anisany anankiray ahafahanay sehatra ahafahanay ihany ko miasa zany a manao zay fanetana an'izay fa tsy voatery hidiny fotony sy amory vahoaka foana zay a de averina amin'ny kanaly sady le aina manjery MBS a de mba manamaivamaivana ny asa mpitandro filaminana ihany ko mba tsy mandeha miandro vahoaka ivory ery na miandry vahoaka iarabatratro ny taona ery mpitandro filaminana fa mba miasany amin'ny zavatra hafa ihany ko maro nitrangana tsy fandripalemana ny akazon-tandany solotenany mponina tsy voela akory no misy zazalakely mpiandro no nofatorany ireo olon-dratsy teo ambody azo ankoatr'izay dia mifamono ny olona amin'izao fotoana izao ny fomba fiainana nanovolena nanomboka tamin'ny taona 2024 no nampirongatra sy mampahazovana ny endrika bebina eny amin'ny ivon'ny fiarahamonina eny le tsy fandripalemana ty zany ary nampikorotana ny fiarahamonina ny nataony rajoely nataon'ireo mpandroka ampanjakan'ireo zay matoa am'teny azany hoe nataonareo mpitondra akehitriny natonga ny fikorotanana fiarahamonina betsaka ny robainareo fananan'olona ny robainareo tamy 2009 betsaka ny trampanjakana doranareo tamy 2009 zany ka ianareo arananao rehefa misy likiliky piany any ny zava-nisy tam'zany fakalana flora valomanana de zava-misy am'izao zany ny anaran'le voatra iny rehefa mifakaly izy de any amin'ny famono any ohatrany tianao tenena zany ohatrany hoe nazo lesona zao zavatra misy zany ny mpitondra na mpitarika rehefa endry ny mpitarika de endrika eo ny tarihiny ary miazakazaka ao le endry fa rehefa dala mpitarika na manao endrika jilamboty na manao herisetra na manao zavatra tsirariny manaraka an'iny dolo ko le betsaka ny lasaka manaraka an'iny ka mahatonga ny vahoaka ny magorao mivahoaka ny flora valomanana endry mpitarikako tsy ty korotana ny flora valomanany de endry manaraka azy ihany ko le vahoaka tarihiny fanankalazana androandry ny andro maneran-tany ho an'ny fikambanana tsy miakina amin'ny fanjakana anisan'ny tafiditra anatin'izany ny firaisamom-pirenena sy ny ONG maro samihafa izay samy mitondra ny feo ny vahoaka ny fotony makany amin'ny mpitondra fanjakana raha ny antotanisany vahoaka farany dia matidina ny 7,000 mahery ny firaisamom-pirenena misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao onjalarana raha navy manana sy tahirinena samy manana andraikitra amin'ny fanelanelanana ny vahoaka amin'ny mpitondra ny fikambanana tsy miankina sy ny firaisamom-pirenena ny firaisamom-pirenena ihany koa dia hitambarana vovonana maromaro anisan'izany ny hetsika roy izay hitambarana vovonana 300,000 ka hatramin'ny 500,000 eo ao anatin'izany ny SAF-FJKM ny Alliance Voargasy ny sehatra ifotony fananantany na ny SIF ny safidy izay manara-maso manokana ny fifidianana asanisan'ny antsoroan'izy ireo ny fanaovana adsisika eo amin'ny sehatra maro toy ny jono ny fananantany sy ny tontolo iainana tanjona amin'ny fanaovana adsisika ny fahafahana manery sy manao tsindry amin'ireo olona manam-pahefana na ireo olona afaka manapa-kevitra manoloana ny zavatra tsy mety eo amin'ny fitantanana ny firenena ny société civile dia afaka mandray na ireo vondro ny olo-pirenena vonona ny andray andraikitra sy ny andray anjara ao anatin'ny fiainam-pirenena ao anatin'ny hoe fanaraha-maso ny fanatanterahana ny raharaham-bahoaka na ny action publique observation de l'action publique ny ONG zany ataontsika hoe fa lasa lavitra kokoa izy voalohany aloha eo amin'ny hoentim-manany mitraikefa no mavesatra kokoa ny tena asany andraikitra sy iraka antom-pisina ho an'ny firaisamony-pirenena dia io teneninao hoe plaidoyer na ny ataontsika hoe haitaky ihany koa hoe adsisika rehefa ny fakafakaina ny zava-misy ny tsy mampandeha ny fampandrosoana dia olana eo amin'ny olafiny fifampitondrana tsy heno tsara na tsy nohenona ny feon'ny tena eny fotony be dia be ny sehatra sokafana fa mbola tsy ampy ny sehatra ivelarany
tanora ny vehivavy ireo olona manana fahasembanana saika ahitana vokatra tsara avokoa ireo atsisika natao ony avy amin'ny hetsika roy mahatratratra amin'ny 7 arivo eo ny firaisamom-pirenena misy eto Madagasikara raha ny antotany safarany navoaka ny ministerany atany 10 taona lasa izay nojerena. Eo amin'ny lafiny fampianarana miovaova hevitra amin'ny fandraisana fanampahan-kevitra ny ministeran'ny fampianarana any Kavery ireo sekoly isan'ny manahirana azy ireo ohatra ny fampianarana na tsy ny rafim-pampianarana vaovao ankilan'izany dia matsiaro miady irery ireo sekoly tsy miankina satria hatreto dia tsy hita ny momba ilay fanampiana voalaza fa omeny fanjakana fohibe angambavao ny Ravirazafimainina sy Andrira Kotomalala. Efa mambolana maro izay ny lasa nivoaka tamin'ny filakevitry ny minisitra fa hisitraka tantsorika ireo mpampianatra ny sekoly tsy miankina hatreto anefa dia tsy hita izany fanampiana izany tsy fantatra na tena nisy tokoa na tsy fantatra ihany koa ireo izay efa nahazo tsy hay izay masotsiva nahazoana izany hoy tale sekoly iray matsiaro zanak'ala hafa ataon-jorobaly ireo sekoly tsy miankina tamin'ny fotoam-pitondran-maro Karavalmanana nefa dia nahazo anjara mitovy daholo ny sekoly na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Efa ela ihany ny tamin'ny conseil des ministres hoe misy subvention ho an'ny sekoly tsy miankina ka hatreto aloha mbola tsy hay hoe aiza ho aiza ny izy hoe sekoly iza nazo an'ilay izy membre amin'ny sekoly aiza no misitsaka an'izay subvention izay fa hatreto aloha eto amin'ny sekolinay mbola tsy nahazo an'izay subvention izay satria teo amin'ny fitondrana teo aloha izao nahazo an'io hoe caisse école ny sekoly privé rehetrarehetra teto Madagasikara dia miandry an'izay zay mba maniry zany sekoly privé mba azo an'izay subvention zay ahafahana manampy bebe koa satria sekoly privé ingeny tena manampy ny fanjakana satria tsy voasian'ny sekoly publique daholo ny fampianarana eto Madagasikara fa tsy maintsy miankina zareo amin'ny sekoly privé. Isa-taona dia nisy an'izay foana hoe caisse école izay fanarenana zany ny sekoly isa-taona iny dia tena niety tsara tamin'izay tena niety tamin'ny andron'ny président Ravalomanana moa nisy an'izay nahazo boky daholo tsisy hoe ny sekoly publique ihany nahazo boky eto hoe rakobolana amin'izao fotoana izao fa ny sekoly rehetrarehetra na privé na publique dia nahazo boky ka izay ny ireny sekoly privé iverena ny ohatran'izay tsy hoe tsy tokony atao zanak'alafa ny sekoly tsy miankina. Momba ny rafim-pampianarana indray voalaza fa hovaina kanefa ny teo aza mbola tsy nampiarina akory tsy fantatra ireo tompona andraikitra eny anivon'ny sekoly tsy miankina hatreto izay rafim-pampianarana hiatra ho an'ny taom-pianarana ho avy io manjavozavo amin'izy ireo na isy na tsy isy ny fanadinana ofisialy voalohany azona ny certificat CEPE. Izay moa miovaova foana ny ataon'ny fanjakana misy tsy misy miteny hoe miandry note zay vao ampiarina ny izy ka miandry an'izay note izay mihitsy izay vao afaka manatanteraka ahoana sy ahoana ny toromarika ho atao na izany na tsy izany ary efa miomana ihany ny mpampianatra hoe ahoana ny ahafahana manatanteraka an'izay fiovan'ny programme izay indray fahitako anazy tsy hoe tsy isy ny CPE mety isy ihany io fa mety hoe ny any amin'ny 6e zay vao mety hanao ny ankizy dia efa miomana fa ezaka foana zany ampiofanina foana zany ny mpampianatra aloha. Anisareo sehatra tena marefo ny tontolon'ny fampianarana tsy nitsahany totongany izany tao anatin'ny taona maromaro ary mampametram-panontaniana ny maro sao sanatriny anapotehana ny fanabeazana no tanjona anabatoana ny maro anisa. Vaovao ny trangam-piarahamonina avy any Toliary ena tamin'ireo lehilahy 7 izay voalaza fananolana ilay zazavavy 13 taona atao tsy mena tsy Toliary no niakatra fitsarana androany iray volana taoriny Abibina no nitaraina tamin'ny iray aman-dreny ilay zazakely no niratra nateraky ny fanlanana ny vondrona nefa ny iray aman-dreny ireo lehilahy izay voalaza fananolana ary nilaza fa endrikendrika no natao tamin'ny zanak'izy ireo raha ny vaovao hatrany dia nisy ny fangalana sary sy oronan-tsary ny fanlanana ary namidy tamina teratany vahiny izany no lavy ny iray aman-dreny ireo lehilahy voasaringotra ihany koa nefa izany ka andrasana ny toy ny ity vaovao avy any Toliara ity.
lafa mavaony fahasalamana mianjandrony tady eo amin'ny ministerany fahasalamam-bahoaka sy ireo mpitsabo nentim-paharazana ankehitriny namaly ny noty navoaka ny ministerany fahasalamam-bahoaka Jean-Irina Rafanomezatsoa tompony orinasa fitirama nambarany efa famotehana ny mahamalagasy sy ny nentim-paharazana ny zava-misy amin'izao fotoana izao fanadidina sy angom-baovao ataon'ny Javandriamaefa sy toiky Ramarla. Nametra-pialana tsy ho tale jeneraly n'orinasa fitirama intsony Jean-Irina Rafanomezatsoa taorian'ity noty fampatsiahivana navoaka ny ministerany fahasalamam-bahoaka mikasika ny firongatra ireo fitsaboana nentim-paharazana tsy manara-dalàna eto amintsika ity no nandraisany io fanapakevitra io raha ny fanazavana nentiny tao anaty pejy Facebook ny androany tolakandro. Nanapakevitra ny ampiato ny fiofanana arakasa ireo tanora izay tokony natao ao anatin'ny 3 volana ihany koa ny tenany. Nanamafy anefa ity farany fa tsy fitsaboana nentim-paharazana nanofanana ireo tanora ireo. Ny fanaratsiana sy ny famotehana anay no tena tanjony sasany ao anatin'izao raharaha izao hono nambarany. Voalohany aloha natsahatra mihitsy izy nanomboka androany ny faharoa koa tianay manamarika fa tsy mpitsabo nentim-paharazana no faninay teto fa akizy na vita fianarana misy ahonjato isehatra amina orinasa anankiray. Tsisy tokoa zany hoe 3 volana dia avita fianarana amin'ny resaka fitsaboana nentim-paharazana ianao fa solombavam-bahoaka anankiray izay tsy vivina amin'ny rehetra no voyan'io tao anatin'ny tambazotra tsirasera dia lasa miparitaka sy lasa anakorontanana saim-bahoaka. Raha tsy avela anao publicité zay, ahoana ka ireo manenjika anay, ahoana zany ireo manakihana anay, ahoana manaratsy ny asa anay, dia angina ave zay hipotika ave le zavatra ataonay, zany zany le zavatra olana lehibe tao firenena ho azo ekina ave zany mifampiarana zay rehetrarehetra zay sa hoe nareo azo ratsiana fa tsy mahazo mamaly zay ve le zavatra tokatsahantsika fa amiko ihany koa dia hoe tena titavina sombaina ny resaka mahamalagasy atsika rehefa malagasy manao zavatra dia tiana sombaina ao anatiny. Ankilany anilaza ny mpitsabo fa manana ny anjara toerany eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ny mpitsabo nentim-paharazana. Mbola io karazana fitsaboana io no mahasarika ny 20% ny malagasy fa indrindra ho an'ireo mponina any ambanivohitra tsy misy mpitsabo. Tsy manimba ny asanay ve ank'izay ny tsina vitsy zay rehetra ambanivohitra andresana tsisy dokotera zany dia tsy maintsy ireny mandray marary zay tsy fampiny dokotera zany tsy voazao akory zany fa efa tramin'ny talohan'ny fahaleovan-tena taorina fahaleovan-tena ka mandrak'izao zay foana moa zany mahatonga ny zako matetitetika hoe fotoana koa zany zao fanombona ny privé sy mifanjakana eo amin'ny fampianarana ny dokotera mba izy koa zany dokotera mivoaka avy amin'ny privé manampina mifanjakana. Misy namana moa mbola tsy resy lahatra amin'izay nefoza hoe le izy ka rehefa tsy ampitsika dia tsy maintsy eo mpitsabo nentim-paharazana manao le asa raha amin'ny toerana tsisy dokotera. Samy manana nefa nahazatra azy hatramin'izay kosa ireo olom-pirenena sendranay androany. Ao ireo milaza fa tsy zatra manantona dokotera, ao ihany koa ireo milaza fa ny fanatonana mpitsabo ihany no vahaolana rehefa tody tsy fahasalamana. Zaho moa zany matetika tsy dia makany amin'ny dokotera satria tsy lahatra amin'izay mihitsiny tsy zatra le izy amin'le resaka fanafody na vidina fanafody na koa tsy sakafo vonika le resaka fanafody dia mividy evoka fotsiny izay dia rehefa voantazo ohatra izao dia manao evoka izay ihany anay. Raha ohatra hoe aretina tena tsy maintsy andehanana dokotera dia mandeha dokotera. Mahatonga an'le safidy an'le dokotera aloha satria izy vita fianarana tamin'le hoe fitsaboana dia manaraka ny toromarika avy dokotera ihany. Raha moa izy miteny hoe mandalo amin'ireny misy hoe anao zany ohatra hoe tsy mahazaka le fanafody ohatra hoe simika kokoa zany dia miconseille izy amin'ireny le hoe mampiasany le nentim-paharazana satria zareo reny koa fa manana lisansa amin'izay. Le fitsaboana nentim-paharazana zany tsy misy fiantraikany amin'ny vatan'olombelona aloha voalohany zany hoe tsy misy effet secondaire zany le izy. Mitaly tsy nividy fanafody zany fa ravikazy no ampiasainy ravikazy ny tsika nitsaboana entina nanasoavana ny fiarahamonina. Ratsaivina efa nampaneno lakolosy mikasika io firongatry ny fitsaboana nentim-paharazana tsy manara-dalàna io ny avy amin'ny olafitry ny mpitsabo sy ny farmasianina eto Madagasikara.
Favaon'ny fahasalamana izay hatrany ahitana areti-koditra mampiayay miseho amin'ireo omby any amin'ny fatridiana sy savahiny amin'izao fotoana izao. Mivontovonto ny hoditry ny omby ary tsy mbola misy ihany koa ny vaksiny fanefitra ity aretina hafahafa ity eto amintsika. Ankoatra izay dia ina ho misy ny trangana aretina fièvre de la vallée du Rift ihany koa any amin'ny fatry vatovavy iny izay nafatesana omby misy 5 onjalalana ranaivo manana sy tahirinena. 17 tamin'ireo biby fiompy 727 tratra ny aretina mivontovonto-toditra ny maty raha ny antontanisana avoaka ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Kaikitra avy amin'ny kongona sy ny moka mahatonga ity aretina antsoina hoe dermatose nodulaire ity ho ny mpitsabiby. Tsy mifindra amin'ny olona ity aretina ity na dia misy aza mifampikasoana raha mifanazavana hatrany. Mbola tsy misy ny vaksiny fanefitra ny dermatose nodulaire eto amintsika fa fitsaboana amin'ny alalan'ny antibiotika no azo atao. I Afrika Atsimo ihany loatra eto no manana vaksiny fanefitra ity aretina ity ho an'ny kontinanta afrikanina. Lafo sy tsy takatry ny fahefan'ny mpiompy malagasy ny sarany raha iroso amin'izay fanafarana izay ny fanjakana. Fa ankoatra ity areti-koditra ity dia anisan'ny mahazo ny omby sy ny ondry ary ny osy ihany koa amin'izao ny fièvre de la vallée du Rift. Omby miisa 20 no ahina ho matin'ity aretina ity tany amin'ny faritra vatovavy ny 5 ka hatramin'ny 12 janoary lasa teo. Mitaky famialona kosa ity aretina ity no izy mifindra amin'ny olombelona ary mety hahafaty mihitsy azy. Ireo areti-koditra matetika rehefa amin'ny fahavaratratsika ohatran'izao vanandro fahavaratra dia malemilemy le hoditra dia mora indrindra fa voakaikitra ny kongona sy namandreny dia raha mitondra n'le aretina le kongona dia mety miseho le dermatose antivirale io aretina virus izay entin'ny kongona dia tonga dia miparitaka dia mamoaka ndreny le botsobotsina na hoe bokaboka amin'ny omby. Ary io tsisy fanafody fa tsy maintsy manao traitement d'antibiotique dia fisana heriny an'le omby hiatreny an'le attaque virale. Le fièvre de la vallée du Rift indray rehefa mandeha betsaka ny orana dia malaky fo ny atodin'ny anophèle sy ny moka ary any amin'le atodiny indray no mipetraka le virus dia velona amin'izay le moka manao attaque amin'le biby dia ampifindra n'le virus ka raha mamindra an'iny le moka dia mety iseho le fièvre de la vallée du Rift. Dia amin'izay fotoan'izay io le aretina mety mifindra amin'ny olona amin'ny alalan'le fikarakarana an'le biby ohatra na le hena amin'le tanana mety misondra dia vao mandray ny orana na mikasika ny vava na mikasika ny vatana fotsiny dia mety hifindrany any amin'ny olona. Amin'izao fotoan'izao ny capacité ny laboratoire antsika hamantatra an'le dermatose nodulaire contagieuse tena mbola faible be. Ary io teny dia hoe tokony ampiana ny service vétérinaire sy indrindra fa ny laboratoire de diagnostic anana an'izay capacité de diagnostic rapide zay rehefa mitranga ny aretina. Taona mampirongatra ny aretin'omby ny vanim-potoana amin'ny fahavaratra toy izao ka tokony efa hiomana amin'izany ny mpiompy sy ny ministera-pia. Miteraka fatiantoka ara-toekarena ho an'ny mpiompy sy ho an'ny firenena fisiany aretina toy izao ka mila fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny fanjakana. Ny vavamaresaka iraisam-pirenena rakitra ranomandry i Californie amin'izao fotoana izao tsy fahita any an-toerana izao tranga izao akananaitra ny mpanara-bava maneran-tany sy ireo mponina any an-toerana manampitrotraka izany ihany koa ny tondra-drano misy amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian izay avy hatrany ary eo amin'ny rindran-tsariny Mateo Prince. Amin'izao fotoana izao rakitra ranomandry i Californie ary manakorotana tanteraka ny andavanandron'ireo mponina izao tranga izao satria tranga tsy fahita firy any an-toerana. Voatery manao ireny antsoina hoe télétravail ireny ny mponina ary ao kosa ny manararaotra ny mankafy izay ranomandry miraraka izay tsy izy izay satria tranga tsy fahita firy. Na io aza nefa izany dia mikorotana tanteraka ny andavanandron'ny mponina indrindra ireo tsy afaka manao ny télétravail. Ankoatr'izay dia manao ny ataony ihany koa ny tondra-drano izay manamafy ny fahasarana mponina any an-toerana. Ho an'ireo faritra izay tsy misy izao ranomandry izao dia hiatrika orambe hoy ny vaovao avy any an-toerana ary vokatry ny fiovaovany toetry ny andro avokoa no antony izany rehetra izany.
dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona tanteraka ny fotoanany fampalalambavao tamin'ity androany ity isoraka ianao tsy saraka tamin'ny fetalavitry ny MPS ary mbola saiko tsy saraka amin'ny MPS satria dia maro ireo fandarana hoarainao aorin'izao fotoanany fampalalam-bavao izao anisan'izany zao ny fandarana ao Anambarana sy ny Global News raha ny fandarana dinika ny ronan-tsara indray amin'izao mitondra lohateny hoe raccourci vers le bonheur no arainao aorin'izay fotoanany fampalalam-bavao izay mametraka ny veloma mandrapitafy fa ho amin'ny ranom-pitso indray veloma tompoko.